Awi tanayaniu fatiny tena. 240 angataka am Jesosy tsika hoe ry Jesosy midina jereo zay zao de efa ifantoka tanteraka amizay tsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. 240 ry Jesosy midina. Jereo za iza atreo sa inakatsy mahitana azoninao ny saina Jesosy ijery tsarana mba tsy ho very na zao fivory ny zao ry Jesosy dina jery za iza atreo sa varina katsy mahitana azoninao ny saina ijery tsarana mba tsy ho very na zao fivory ny zao ry Jesosy amasino ry Jesosy amasino ny toe mpiainanay ny toe mpiainana kadia pidino ny ereoana ny bitsika tia mangina Jesosy atavinao iza amelo panery nanao ny sitrakao ry Jesosy amasino ny toe mpiainanay toe mpiainana kadia Nifunai ma na tena andrayana viza awekiza misalasala ampairezonao irezonao tia tomi ala la ny fitiavanao ry Jesosy monina midira ia ny fonay tena andrayanao izao ekizay misalasala Jesosy ampaherezona tia tomi alala ny fitiavana. Eny ary satria fotoanatsika somary fofo ihany amin'ity androany ity
noho ny amin'ny fisian'ny levée de fond ao ambony ao dia ny tapany voalohany dia mirava amin'ny efatra aloha ny fampianarana, dia ny tapany faharoa kosa zay anapaka ozina, dia efa misy fanapahana ozina indray zany zay ny tapany faharoa satria ny fahatelo dia tsy maintsy miakatra makany ambony ray zay ny amin'izay levée de fond zay noho izany zany dia ararontsika kely le fotoanantsika na afahantsika miona ny amin'ny androany ty. Manaona daholo nareo tompoko? Salama tsara daholy? Za koa fa salama tsara ka. Tamin'ny herin'ny androany za miteny aminareo to mangovogovy ty molotra ambany sy ty le ino moa ty masoko ty ohatran'ny manao ohatra an'izao zany izy io, ohatra mikipikipika ay za tsy nahay an'izay hoe inona. Dia rehefa reraka niakatra tao amin'ny radio tao dia nanao an'izany foana io masoko io, dia inona ary zany Jesosy. Dia ay le ny Andriamanitra ivavahantsika koa manatsofina maheno dia manamaso mahita. Henonareo tsara hoe mahafinaritra amin'le tapaka ozina sy mivavaka ianao. Za to anatin'ny saiko efa nieritreritra zany fa manina re nisy olona niantso, paster sao mazoto ianao nandao mba hoentina manao vakansa kely. Dia mifanojo amin'le za ohatra ny efa rerareraka koa io, tonga dia izy mahazoto be koa amin'izany ao amantsy anazy. Dia inona azo nareo mifanapahana tapaka fa hoentina manao vakansa zany dia tany eto Masina nana vakansa. Asy tehaka ho any Jesosy mafy zany. Sady amin'io fiara vaovao be mihitsy le nandehanana, dia ninana ny anina zay laniko ohatra ty tenda kely. Asy tehaka kosa raha tsy mialina nareo amin'izany. Ozy nareo ino ary nitantaramin'ny pasteurany zany tena faly ozy le ranazay. Ny antony tena tsy niantso hoe za mba hoeto re olona na ohatran'izao, fa le Andriamanitra tonga amin'le fotoana mihitsy tena mamety azy, tena ilaina. Ela ny ainako fa zay vonisan'izany izy afary zay laninao pastera fa niditra to amin'le hotely fa tsy lany le sakafo tao Tomasina ary haniny avy eto tenda kely ohatran'izao. Ny olana kely tsy mba nisy vavony double dia hoe azo nalefa tao aloha. Zany eritreritra zany raha nisy vavony anankiray zao dia mba natao tato dia rehefa le manao fanavoazana iny dia avoaka tsy moramora amin'izay le boleta dia hohanina. Fa ny olona moa tsy nisy an'izay fa zao nanaovan'ny olona antsika. Dia ozy moa nanaovan'Andriamanitra antsika dia izy moa niteny nivadiko izay hoe tsika zany mampalahelo fa zao zany tsika vao mba misantatra aloha dia tsy ahita an'izao tsony dia laingany devoly zany hoe tsy ahita an'izao tsony zany vao fanombohana ho azy ao mantsy an'le vadiko. Fa hita ohatran'izao foana amin'izay tsika satria manokatra lalana Andriamanitra ho antsika. Ka raha ino manao an'izany aminay, aino manao an'izany aminareo rehetrarehetra. Sotra tompo tena faly nandeha lady ariva dia tavaverina moa larobia maraina. 2 andro zany tany tena hoe nahita miamiako, nahita an'le ina le rano mifiritika ohatran'izao reny, tena mbola tsy fahita. Za io vao tonga ny alina n'iny natory tonga dia za ohatrany tsisy ninina zany io vatako io. Zara niteny tamin'le chauffeur hoe za tsy niteniteny taminao fa za natory tao anatin'le 4x4 eo amin'ny devant eo efa fa tsisy ninina tsony io vatako. Ohatrany hoe tsy mitepy tsony ty le foko ty, ohatrany efa tsy mahay ninina tsony ay za io zany efa tena efa faible tanteraka mihitsy. Dia vao tonga tao dia matsaiko nareo na mba manao zany matory dia ohatran'ny matory maty zany, tsy matsampy tsisy zavatra renao tsony fa taitra vao metritra fa ay moa za ty efa ay za ty efa ty atao masina. Dia tena hoe tsapako zany hoe raha nitoy kely zany le zavatra natao ka tsy nisy an'izay pause zay dia mety eto no nidaraboka. Dia ozy indray nareo mahery le devoly fa tsy le devoly nefa mahery fa tsika koa tsy mahay mandamy mandraindray kaza mianatra an'izany fa misy fotoana mba hitenenana dia misy fotoana anginana. Dia mba misy fotoana koa rehefa ozy ny tompo hoe mandehana amin'izay dia mba mandeha satria tao anatin'ny nampitandrina dia zay vao mba nandeha 2 andro kely hatramin'izay nampitandrina folo taona izay naka repos dia tsapako hoe ilaina mihitsy ka ilay manao repos. Dia ny mpianatra ny tompo ary mba nalainy nanao repos ka sao dia taitaitra nareo satria tena vahoaka be le message nanao any ianao paster ianao tsy hoe tsy salama zany tsy narary fa nisy sinina famantarana fotsiny efa mitady au cas où ianao anatin'izay. Dia tonga Jesosy namonjy dia tia indray zao tsika fa salama sao matsara mato tsika malala ny anaran'i Jesosy indray devoly eo efa salama sao matsara tsika. Ataovy mafy mitehaka raha tsy miala ianareo fa zao mihitsy natao ke raha vao salama eto tsara indray Jesosy mahazo hery. Vitanan'ny olona calcium, magnésie, vitamine zay rehetrarehetra azo nazezika dia nazezika daholo, tsy mpindina no hohanina ny atao any ambany lela rehetrarehetra zao. Dia zany nefa tsy mazaka le fanafody fa vao mihinana dia midiridiry be io masika amin'ny alina. Tsy haiko inona indray no tokony atao amin'izay rahalako fa rahalako ato ma tsy mahay zay. Vao mihinana fanafody zany dia za tsy zatra mpihinana dia lasa tsy matory amin'ny alina fa midiridiry fotsiny le maso. Tsy kila mahatonga an'izany inona sa le vatana tsy zatra mihinana an'le calcium mandray ve mahatonga an'izay dia vao mihinana dia tsy mahita tory. Dia zay zany
natao hoe lalana kely sao de ho anareo nanontany taizany tsy re tamin'ny alatsinainy de zay koa natonga an'izy ity tsy voambara loatra tamin'ny radio satria tsy tao amin'ny radio lahady alina nandeha de maly vao tavaverina laribia de maly nefa namita asa eto indray zao tsika androany soma fanavozana sy fampiorenana de ny androany iarahantsika amin'ny pasteur Iraka Rakotondrazanany izy moa Ertiny Hartiny Yartina na pasteur Yartina moa zany no ahafantarantsika anazy pasteur avy any amin'ny PS ny Thomas na de basaky tsangana kely anao pasteur izy no pasteur Yartina aminy astehaka ho azy ho an'i Jesosy mandalo eto izy de mba mitondra fampianarana tsy nandeha rery izy fa aoko ny vadiny de atsangatsika ndray kosa pasteur Iraka Vero zay ny anarany zay sora tompoko de satria mifamezam-pahasoavana zarazaraina samy manany azy de mitondra zavatra ho atsika ndray izy mivady reo ampianatra atsika izy ampahery atsika izy de ho raisika noty zany na izay ripetraka andray noty an'izany rehetrarehetra zany vitany an'zareo fampianarana ny amin'ny efatra eo ny amin'ny efatra mahery kely tonga de zay tapahana ozina efa reo fa pré reo foana ny mpanompo mba tsisy ny hoe tonga atao zay nefa tsisy nenena tsy nitapahana ozina de efa pré eo am'izany foana reto rahalahy manapaka ozina reto mihina fa faiza mandamina tsara no hoentina miady tsy voatery hoe iresaka ozina izy mivady fa fampirenam-ponona mety makasika ny famonona asana mpamosavy mety asana dadarabe ho anzinanao aramarsio kongo fotaloha de afaka manontany azy satria na zao endrika zao pasteur zao de hitantsika tsara makasika an'izany hoe aramarsio zany mitovitovy amin'ny inany any amin'le fantarantsika reny de nandalo tamin'izany izy de ampafantarantsika makasika an'izany izy eto hoe zao no makasika ny terateo afaka amin'izany resaka aramarsio zany de mino fa tsika rehetrarehetra olinany amin'izay fantaniana zany ny tena ndrasany be deabe eto ny androany fa maome fotsiny anareo hoe zay le zavatra tokony ho fantatra makasika amin'ny fampirenam-pona ny albadira tafahoana zay mirahalahy de fa niresaka makasika an'izany ko izy fa nisy olona tafahoana tamy makasika ny albadira de azonareo antaniny zany tsangana avy hatrany tsika tonga de anomboka fotoana fa lasa de lasa ny fotoana tsika andehantsika rehetrarehetra aloha iondrika hivavaka androka de hivoly vavaka itsika misaotra indrindra Jesosy tena tsy andrina izy ampazomany andro faly ane zay mbola afaka miona andray eto amin'izao toerana zao hoe anovohery ano fahalalana ringana ny olona no ny fisiny zany fahalalana zany ho ny teninao raha tafahoana eto nefa zay de tsy faly koa ny kalan'olo sy ny vazimba reo asandeha hivoly satana be deabe mitady andripaka amono andravo reo Jesosy zay koa tsy hisalasala fa araky ny teninao Jesosy hoe toery ny devoly de andositra nareo izy ary zay mino ny asa ataoko no ataonko ka ndreto zay rehetrarehetra mino ny anaranao ampiasany finoana zay ao anatiny izy Jesosy fa nizany izy mino ny anaranao na mpiandra izy na pasteur na Iraka na laika tsotra de manany zany fahefanjany avokoa izy reo Jesosy ka hiaraka hanangana ny tananay zay amodika sy andravany asany devoly satana eto amin'izao toerana zao zay rehetra manelingelanay iny ny tananay ara Jesosy hitsangana ko amin'ny anarany Jesosy Kristy vela sy manjaka va Nazareta afany mandolo sy manoteo asa devoly satana rehetrarehetra ara Jesosy Kristy tolo zany torako amin'ny afo-masiny Jehova zany ay asanakalan'isy ny vaziva rehetrarehetra na zany zany efa amin'ny afo-ny Jehova zany ay zany ay asanakalan'isy ny vaziva fatorana amin'ny rano Jesosy ava Nazareta atsika ny akarindratra asanakalan'isy ny vaziva rehetrarehetra may zany levna yareto ny kalan'olo iroko may mirehatra iroko amin'ny anaran'i Jesosy ava Nazareta lev may zany amin'ny anaran'i Jesosy kalan'olo be mareny any amin'ny sofina any miala any amin'ny sofina ho any de voly jakala any amin'ny sofina roay miala any amin'ny sofina any hoe zany de voly mamparenina rehetrarehetra miala ny de voly mpangalatra tenin'Andriamanitra any amin'ny sofina roay le any amin'ny sofina miala hoe miala ny jakala torana ny jakala rehetrarehetra miala ny jakala rehetrarehetra iay amin'ny rahany Jesosy any amin'ny tarehy rehetrarehetra any miala ny tarehy any misarakonanitra rehetra sanakalan'olo vazimba miala ny tarehy any zany miala ny misoroka rehetrarehetra any zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'ny fona ihany miala tanteraka mihitsy zany miongotra amin'ny anaran'i Jesosy atsipika ny amparimeatrafo mevona amin'ny anaran'i Jesosy may torana sy manan-kely tsy manam-pahefany zany
evina niasana kalan'olo may tory foana ny kalan'olo aloha may hoe may ny kalan'olo tsy mivazimba fanahy mamitaka sy mpandainga may ny fanahy mpandainga sy mpamitaka rehetrarehetra eviny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra indrindra Jesosy dia misy andrata feno ary ianao eto araky ny habean'ny famindram-ponao araky ny tenao fa eo mitoerina rehetra zay tsonareo ny anarako dia ianao maliko anareo sy tahiko anareo ianao. Misaotra indrindra Jesosy eto indray zay amizozoma fanavozana sy fampiorenana zao azao vahoaka anao maro be tonga eto zao mangetaeta ny anaranao izy zay tsy maintsy mety eo atongotrao fa ianao kosa tsy maintsy misandratra ary aoka tsy misy orenay afa-tsy ny sitraponao sy ny teninao irery ihany ko aza izahay ny miaina voninahitra fa ny anaranao irery ihany. Amen. Koa satria efa eto Andriamanitra andeha aranangatana antsika rehetra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enka mivonahany tany rehetra. Amen. Salamo fa 7:100 no amezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ity androany ity. Salamo fa 7:100 io moa zany ny toko fohy indrindra ao amin'ny baiboly dia efa haitsika tsara hoe misasaka 8:100 amin'ny baiboly ary ny lava indrindra ny toko 7:100 dao ary arahantsika mamaky zany ny Salamo fa 7:100 arahantsika miredona tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe midy rany Jehova ary firenena rehetra, midy azy ireo olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Mamafazavoa kazamba mala na fa tsy fantatrao reza Jehova na miny ariva na miny mara na mamafazavoa tsy meja na matoky are ovise isiam warauana wane matoky are ovise isiam warauana wane. Vavaka itsika zany tokoa ny tononkira-pana hoe mamafazavo fahazamba malaina fa amin'ny fotoana dia ijinja mihitsy zay tsy raray avy Jesosy ary zany no mahatonga anay tsy tafandry andro aman'alina te hitory mandrakariva ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao. Zany koa tompo nahatonga an'izao vahoaka anao zao tsy mipetrapetraka tany atokantrano tany tonga eto izy mba hanovo fahalalana tsara avy aminao mba hahafahanay mamafy ane Jesosy dia tsy maintsy manana voa afafy aloha izahay dia anangona an'izany voa zany indray izay dia hamafy an'izany manerana n'izao tontolo izao ary sambatra rasasambatra izay mbola afaka mihazakazaka eto amin'izao toerana izao. Beda be ny olona Jesosy mba tena te hanaraka an'ity fotoan'ity ho avy eto andre ny fampianaranao mivantana mba te andre ny toromarika avy aminao na any andafindrika an'izany na manerana ny nosy zany Jesosy dia maro izy ireo no mangetaeta fa sambatra kosa mitongotra afaka manitsaka an'izao toerana izao. Eny Jesosy mbola afaka miatrika an'izao altaranao masina izao dia le toerana zay efa nitenenanao hoe ny masoko sy ny foko dia hoe ho mandrakariva. Misaotra indrindra Jesosy. Misy ny namantsika koa nefa tompo fantatrao ny momba azy noho ny tsy fahafahany mandeha eto dia mino zay fa Andriamanitra ampy mizary ianao na ny eto an-taninanandrano na ny any am-pelezana ray manontolo any na iza toerana andrenesany an'izao fotoana izao na amin'ny alalan'ny onjapeo na amin'ny Facebook zany tompo na amin'ny vantana eto dia ny fanamasinao mihitsy no hanapaka any anatin'izy ireo tsy raray avy any. Ka raha misy marary an' Jesosy raha misy marary tonga eto mandreza ny fampianarana avy aminao zany dia ho tanteraka amin'ny teninao hoe nandefa ny teniko mba hasitrana azo ianao. Ary raha misy manana olana koa any teny efa mitanondrika Jesosy mangetaeta vahaolana avy aminao dia zany teninao zany kosa amelombelona azy fa haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra izany. Ko avy Jesosy mampianaranay araka ny habean'indra fonao
dia mitenena ara-tompo fa voninkiano anao ny mpanomponao. Ndreto izay miara manandra-peo eto an-tanànan-drano sy ny vahoaka rehetra, mieno anao any am-pelezana rehetra any tedera sy ankalaza anao izahay. Eny Tompo fa tsy mba mahay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina izay fa tsotsotra ihany no fahaizanay midera anao raisy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika eo mivonina tany rehetra mipetraka isika rehetra. Ry tompo ny tany maina tonga dia ameko ny pasteur avy hatrany satria ny fotoanantsika io tsy azo tanana. Andininy voalohany any: ry tompo ny tany maina no itoe midina midina rery andonaina voao tsy alo tsy alo malaky lasa no angatai rimonina iasa sy navaony ry tompo ny tany ma no itoerako dina rery andona ho ao anatiko tsy aloka ka malaky fahery monina iasa sy anavao ny fo. Dia ampifaliana indray riavana iarabanantsika rehetra mahatratra izao fotoana izao. Rehefa mifampiresaka moa zay amin'ny rahalahato dia hoe mifanorenana finoana no atao eto, dia resaka ny andinidininy kely momba an'izay tsika zay fampiorenana ny finoana. Voalohany indrindra haitsika tsara tsy amin'ny toko sy andininy ntsony amin'le Hebreo toko 1:12 ny andininy voalohany dia hoe ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita.